Amin'ity taona ity no tokony hotokanana ny ampahan'ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo na simpanamboarana raha ny voalazan'ny filoha Andry Rajoelina ny talata alina teo. Ny volana Jona 2024 moa no nanomboka ny fanamboarana ity ampahan'ny lalam-pirenena izay mampitohy ny Iosy sy Tolañaro ity ka ny eo anelanelan'ny Ambovombe sy Tolañaro no nohavaozina sy norakofana tara. Mitetina 230 faingo 10 tapitrisa euro no namatsy ny vondrona Europeana ny asa izay mirefy manodidina ny 10 kilometatra momba ny eo anelanelan'ny Iosy sy Ambovombe izay mirefy 400 kilometatra kosa dia tsy mbola nisy ny toy ny resaka na dia efa nanambara aza ny ministry ny asa vaventy teo aloha Jerry Hatrefindrazana fa efa nisy ny fitsirihana teknika natao ny volana Febroary 2024. Olona miisa 270 no nandalo tao amin'ny hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona Achiera tao amin'ny sampana famelomana aina sy vonjy-aina nandritra ny fetin'ny faran'ny taona. Enina tamin'ireo no nendosin'ny fahafatesana toy ny isa-taona dia vokatry ny accident à responsabilité civile sy lozam-pifamoivoizana no antony nanatonan'ny olona hôpitaly. Olona miisa 20 no niditra hôpitaly no ny accident à responsabilité civile raha 430 no ny lozam-pifamoivoizana ny 1 Desambra 2024 sy ny 2 Janoary 2024 raha ny tatitra. Olona miisa 9 ihany koa no nikasa amony tena. Toy ireo mpitondra sy mpitarika fiangonana dia ny rary soa sy ny tondra hafatra ho an'ny malagasy ihany koa ny kardinaly Désiré Tsarahazana sy ny solotenan'ny papa eto Madagasikara Monseigneur Thomas Griza. Miantso ny rehetra tsy hanao ankilabaony madinika sy ny mahantra ary ihany koa miantso ny kristianina mba tsy hionina amin'ny fivavahana tsy anjery fotsiny ihany fa hivavaka mba hanova fiainana ho amin'ny tsara kokoa ny kardinaly Désiré Tsarahazana. Tokony hanao asa soa foana kosa ny tsirairay amin'ity taona 2024 ity tanjobily hoy ny Monseigneur Thomas Griza. Miantso ny rehetra hanao fivahinianana masina any Roma ihany koa izy hanamariana ity taona masina ity ho an'ireo tsy afaka manatanteraka izany dia iso izy ny etsika karakarain'ny eveka eto Madagasikara any amin'ny Îlot de la Vierge any Ampefy ny 12 Mey. Ifantoka amin'ny fifanitsanana ho fiadinan'ny amboara eran-tany 2024 ny tetiandro ny Barea amin'ny taona 2024 ity. Anomboka ny volana Martsa izao izany ka hifandona amin'ny Centrafrika any an-taniny ary andraisana ny Ghana eto Madagasikara. Amin'ny volana Septambra indray vao hiverina an-kianja ny Barea handray ny Centrafrika sy Tchad eto Madagasikara. Ireo lalao roa farany kosa dia atao ny volana Oktobra any Comores sy Mali. Taorian'ny andro efatra voalohany dia mbola ny fifananana tsara ao amin'ny vondrona i Madagasikara izay laharana fahatelo aorian'ny Comores sy Ghana ka elanelana isa 3 sy 2 no manelanelana. Miisa 9 ireo andro tsy asana amin'ity taona ity nefa andraisana karama raha ny calendrier ny taona 2024. Ny fetin'ny asa 2 Mey dia nitontona ho andro alakamisy. Toy izany ihany koa ny 7 Mey ankalazan'ny mpino kristianina ny andro fiakarana. Ho an'ny mpino silamo kosa indray dia ny zoma 4 Jona no ankalazana ny Eid al-Adha. Mbola andro alakamisy ihany koa ny 14 Jona sy ny 15 Aogositra andro nampiakarana ny Masina Maria ary ny fetin'ny Noely 15 Desambra. Ankoatr'ireo dia mitotona farany herinandro ny 8 Martsa, ny 17 Martsa ary ny 3 Martsa natokan'ny silamo ho Eid al-Fitr.